dia faly miarabantsika rehetra indray mpanaraka amin'ny fandaharana Sehon'Ny Herinandro amin'ity andro androany ity a hitantsika amin'izao fa mahana vahiny tsika ary vahiny tonga dia fokon'olona mihitsy moa zany raha ny fahitana zao dia nitarika North and Center zany hoe avy any avaratra sy ny avy any atsimo moa sa ay North ay moa and Center ay zay marina moa zany inona natonga an'izay hoe North and Center fa inona tsy hoe North and South miaraba mijeretrarehetra dia miaraba mihitsy aloha fa manino izy izy ianao North and Center dia tsotra fotsiny satria misy membre anankiray ao aminay Bob na Murphy avy any amin'ny varatra izy avy any Tego dia ny sisa ambiny avy eto ampovoany dia izay natonga ilay anarana tsotra be ny zavatra hita fotsiny zao hoe tatoato nareo ohatra ny manomboka amin'ny sehoseho indray taiza foana nitarika tao anatin'izay elanelam-potoana izay tsy nalahelo an'ireo mpakafy ve sa ny mpakafy ny tsy nalahelo sa inona ny zava-misy tokoa izy any amany Nord fa zany teo foana fa ny adidy amanandraikitra moa zany dia somary hita dia tsy hita dia zao zany matsapa-tena hoe manana didy amin'ilay rapigasy teny verina fa eo amin'izay hoe le rapigasy zay North and Center ve tena manao an'ilay rapy tena arak'izay rapy zay sa somary rapy maivamaivana le izy ohatrany mahito raha ny hiranareo Ie, North and Center zany manao rap somary malefadefaka zany hoe misy ny instrumental zany somary mélodique kokoa fa tsy tena le boom-bap be le tena hoe masika be sy ohatr' zany ireny le anton'izay zany sitomana sy tezana ny sofin'ny olona ty ivelany satria mbola betsaka koa zany tsy mahafantatra ny rap tany am-piandohana teto Madagasikara dia mba hitezana ny sofin'ny olona zany ny anton'izay zavatra zay fa na izanona tsy zany ary zay manao rap tena mavesatra ao ambadika le zay zavatra zay zany inona moa fiteny hoe rap mavesatra zany rap mavesatra zao eo amin'ny raha zay raha tsorina le izy dia underground zany hoe somary puriste kokoa zany mazaka an'le izy satria na ny lyrics ary mavesatra tena mila olona somary matanjatanjaka zany ny sofon'izay vao mazaka an'le izy dia raha amin'izao zany nareo zao hiverina nareo zao taona 2024 inona ny hetsika hanamariana an'izay misy hetsika ve ya le fiverenana North and Center miarapa daholo alohany a miaraba mihitsy amin'ny taona ho avy io zany feno 20 taona nitarika taona ho avy io fa so zany zay efa manomboka mandamina tsikelikely ny fanomanana zany amin'ny iatrehana nyo fa 20 taona ny North and Center io dia zao hitanareo eto zao manomboka mampiverina ny olona tsikelikely zany zay hoe mbola eo le tarika aza matahotra mpakafisy mpanaradia fa ho hitanareo tsikelikely hoe mivokatra efa misy hira any ambadimbadika any fa miandro ny fotoana moatsika azy ary akaikikaiky eo zany tsy maintsy misy zavatra ho hitanareo eo fa zay alohany izy amin'izao fotoana zao dia mizaka miverina mampahafantatra kely an'le vokatra rehetrarehetra teo aloha zay a fa izy zavatra mahafinaritra miandry amin'ny mpakafy nitarika North and Center amin'ny taona ho avy io fa nareo mbola le mpakafy mbola henonareo mbola tafahoany tena mbola ao daholo zareo ao anatin'ny page North and Center moa zany mifampiresaka ao daholo a sy ny izay mifanena sy ny rehetrarehetra eny dia zay zany mametoky e ny antony tsy nahavitana zavatra foana zany teo aloha nisy foana le projet a satria zay amatarika azy mifampiankina be zany le membre le ao anatin'le tarika dia misy zavatra ohatrany hoe mitranga amin'ny fiainan'le anankiray ny anankiroa tsy ahafahana manao zavatra mihitsy dia tsy maintsy miandry an'izay dia zao efa manomboka mandeha milamina tsara izy zao dia amin'ny taona ho avy io zany sura fa milamina tsara raha sitrapon'ny eo ambony ya dia mirarisoa anareo ny izay eto amin'ny ekipan'ny Sehon'Ny Herinandro sy ny avy eto amin'ny MBS rehetra amin'izany tetika zany hoe hiverina satria miverina tena zavatra hafa ihany koa ankoatran'ny hoe ny lancé voalohany fa ny miverina koa mbola tantara hafa koa iny a
fa iverina amin'le fa atoatin'ity fandarana ity moa zany de eto amin'ny etin'ity fandarana ity a de ampafantatra anareo hoe mipijery moa zany hoe aiza ny hetsika tokony ho alehany a amin'ny faran'ny herinandro amin'ny herinandro na ny fetomboan'ny herinandro raha ohatra ka misy hetsika zany a fa andao alohantsika anaraka clip kely North and Center. Traiza-traiza isan'andro isan'alina nambolombolotona miodina amin'ny famo saikitry mandalo satsy mety miono jery fikorisa fotoana dia nandalina foko mitevitra tononona no manodidina menomenona ny lalitra monomonona sady tompenimpenina mapetsaka ny zavabita tsy hita tsy takona fenina. Ny hetsika voalohany ampahafantarina anareo dia misy after work izay iarahantsika amin'ny Luka Mahery Rijara Manatoanina ao amin'ny Tigrine etsy Andraharo manomboka amin'ny 7 ora hariva ny azoma fahaenina ny volana septambra ho avy izao ny vidim-pidirana dia 2 alina ariary avery koa ery amin'ny Tigrine etsy Andraharo manomboka amin'ny 7 ora hariva Luka Mahery Rijara Manatoanina. Hetsika afaka ohatran'izay ny vendredi 6 septembre ihany io miaraka mitarika Remblanche sika en West Garden hôpitatafika nga misy ara tsy diso misy vahiny ao misy Anselona de Johnny Bass amin'ny 7 ora alina de 5:10 amin'ny sara-pitirana. Indraindray misy teny tsy tsarona tikaina makarary fo fiteny mami zary ompa sy ozona latsakanaty amampo nefa antanamo satry toko isikaro eny ary ny hetsikitsika manaraka zany miaraka amin'ny jojoby ao amin'ny Bonarabe 67 hectara zany ny fotoana miaraka amin'ny jojoby amin'ny zoma zao manomboka amin'ny 7 ora alina izy io dia ny sarany 2 alina ariary zany ho antsika zay ho avy amin'ny fotoana io. Vai avy tsara teza mahalala fomba vai avy tsara tsoro ilay mavelotegna iny falegna vady mafana tokatrano mangalava avy anao amelogno anao Ya netsika manaraka zany lela joby amin'ny 6 septembre vendredi io ao amin'ny Jos Pub Ambohipo 5000 ariary ny fidirana amin'ny 21h tongava maro. Salama 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 refa di muzika afana 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 fatsiary atsika oyo
mandriny sofeonay oyo rastafara ay mozika fanafody raha mararenao mozika oentomody kandao ilalaodiny vatsin-dalanao asolo eto manana kopakopa tanana retapakasy namana musikanay musikanay tsy mahatsiary rery fa manana piay na ireo sedra mafitaonandalo vao ny antso ao de indry aminao nandrotsirotsy kalokalo namdaminany foko lasa vao na ireo sedra mafitaonandalo vao ny antso ao de indry aminao torotsirotsy kalokalo namdaminany foko lasa vao dia izay sy zay a nyhetsika afaka nampahafantarinareo tamin'ity herinandro ity a isorana be tabe nitarika ny orphin center niara-nanolotra n'ity fandaran'ity tamiko a dia ozy zareo hoe aleo zay resaka anao veloman'ny mpakafy ozy izy fa misy zavatra tiana ho tenenina rehefa avy eo dia ozy aho hoe maninona moa raha pasy aminareo daholo ny micro dia samy miteninareo tsy maninona zany tsy dia misy teny ambara firy zany fa fisaorana atolotra ho an'ny fandarana zany a sy ny ekipa rehetrarehetra ao ambadika ao dia fisaorana ihany koa zany ho an'ireo mpakafy rehetrarehetra izay mbola natoky anay hatramin'izao a ho eo foana zany zay fa tsy manadino a zay ngamba ny teny farany afaka tenegniko fa pasiko amin'izala le micro ya dia misaotra betsaka zany tamin'ilay fandarana dia tonga ava maro amin'ny heritaona fa ho avy ny norfe dia respect dia piso ho an'izay zandry rehetra taty aoriana mbola nanohy an'ilay rapigasy ok tsika mitoy fanerasera foana tsy haiko hoe tsy hita matetika dia hoe tsy eo ntsony fa manana an'ilay page Orphin Center ao tsika afaka mifanerasera page Facebook izy io dia misaotra betsaka mpakafy sy tsy mpakafy koa ngamany dia mandrapiona ya misaotra mihitsy sy ny fandarana tsara be le fandarana manentana anareo foana satria ato sika azory be foana amin'ny movie rehetrarehetra zay misy isaky ny farany herinandro a fa za zany amezako an'izay dia izao marina hoe tao anatin'ny tarika ny Orphin Center anisan'anangana fa ankalaza amin'ny fahavalo amby roapolo taona koa zany kadea tao anatin'ny tontolo ny antsoaintso dia mame fotoana anareo amin'ny 15 volana oktobra ao an-kanja maintso nanala mahitsy a maro ireo ino moa zany ireo mpiangaly sy mpiatsehatra misy avy any tamatavy a misy ny tamaky M6 a BMS ny be maso 20 milimetatra ny tenako moa zany sy ireo gesta maro izay efa andrarezana amin'ity tontolo be atsika ity a dia mame fotoana anareo eny anala maintso manomboka amin'ny ray ora tolakandro amin'ny 5 oktobra vita baky io sura mihitsy fomba atao amin'ity fandarana ity rehefa manao veloma dia manao batoraka anao batoraka mpijery ohatr'izany manao an'izay daholo miaraka daholo tsika rehetra ka eo ary a batoraka ho an'ny mpijery rehetrarehetra